inamgona. Kaya sa nakakalamas, tatasa na dito di pasokan mo sa dito na pasokan, di may sikaloy, ifugat Mungkin saya mulai bisa berbicara atau jika ini kan ada orang di pulau sintata kita dibuka tempat. Orang di pulau sintata. Sehingga jumlah berbeda tahun ini langsung pada orang berikut jumlahnya dengan disini saya dia kata bilang jika waktu yang ada sama sisinya mana kami sangat berbeda sisinya mana itu masih bisa ditanya dalam berikut jumlah dia kata bilang di syuting sama syuting di sangat berbeda syuting mana emosi yang sama mana ada
Riano malala rehetra ao amin'ny toko, mampifono antsika makariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy. Isaoran'Andriamanitra lehibetsika nahatratra izao vanim-potoana lehibe ny fiangonana izao. Dia ny fahatelo amby dimampolo amby zato taona ny fiangonana ary amin'ny volana Jona ny tanterahana izany voka-dehibe ny fiangonana izany. Saitsika ny zava-nisy teto ny firenena ka tsy nahafahantsika izany amin'ny volana Jona. Tanterahana an'ity andro anio ity izany fanokanana ny voka-dehibe ny fiangonana izany. Izany voka-dehibe ny fiangonana izany dia nataontsika hoe atsika adidy. Izany hoe io zany nataontsika ho fiatrehana ny adidy rehetra sahan'ny fiangonana na ny ato anatiny na ny any ivelany. Fameno izay mbola tsy vita. Ary efa natao fanentanana ny birao fiangonana ka isika rehetra dia samy nandray anjara tamin'izany daholo. Koa isaorana isika mitondra ny anjara biriky isika kristianina tsirairay avy, ny fikambanana sy ny sampana rehetrarehetra atao anivon'ny fiangonana. Isaorantsika amin'izay vitatsika satria fantatra fa na eo aza ny fahasairanana dia nanapiteraka izany tamin'ny-pitiavana sy tamin'ny hafanampo isika rehetra. Ka isaorana sy ankasitrahana izany. Atolotanareo no tenin'Andriamanitra ka tsy izay misoratra ao amin'ny Hebreo toko fahaenina andreny fahafolo manao hoe Andriamanitra tsy matsi-marina ka hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitra ny marina. Dia isaorana isika rehetrarehetra. Ary isaoran'Andriamanitra nanome antsika fahasoavana ka nahafahantsika miteraka izany. Izao ara dia izay vitan'ny fiangonana sy ny sampana rehetrarehetra dia atolotra anareo birao fiangonana sanareo nanao sy dia nahitana izany ihany koa. Ary ianareo no mitarika ny fiangonana amin'ny asa rehetra. Ka dia atolotra anareo izany ka irina ian'Andriamanitra hiasa amin'ny zavatra rehetra ka vita sy hampanteraka izay adidy atsehan'ny fiangonana izany. Dia asitsika atolotra amin'ny vokatra isam-paritra angambany dia samy mandalo daholo ny solotena paritra dia manomana hoe izao ny vitanaiko ao amin'ny faritra. Mangatsika kristianina fahatany voalohany mba hifanana eny amin'ny toerana. Kristianina fahatany voalohany. Misy tenin'Andriamanitra nomena antsika amin'izao fahafitanitsika ny vokan'ny faritra voalohany izao. Ao amin'ny Salamo telo amby zato andiny voalohany sy ny faharoa. Isaorany Jehova tsy fanahy azy rehetra tanaty isaorany anara-masina.
Misalkan dia sama ada bisa tunau di kita ini. Ni bukan pastikan kami sana pasang gormonya dia sisa benteng ada. Aribu suwala seneti ada. Zenu kita tidak pasang gormon. Ni lakukan bukan asika umatnya. Di 20 September raja merua ribu yang kata 1.064.000 ada fitu batu 7.000 fitu warga kereta pusat ada 5.363.600 penaga di mana yang manusia Islami Zahai Sultan Nakatana isang anapoy at Kristiyano Fatani Faru. Hindi na naman saya kita na rin kaya yung YouTube niya kapuluan. Kapag may tulong, andin papano ang tumapun. Fakto sa tani, ang yanarantup, kung ang saan nilala, malala. Kaya miyunelat saan. Asa miyuf, armai fabe matakariba, ang nasa tup. Sa tiyan patatareo, fatsifon na siya push. Ifikele sa nareway ang wamtup. Dito tali bukata siya tamti bukati betia. Dia ngato ya topangnya. Di Manzados, Vitorivo, Sepatala, Sisivietsi, Ariadi. Yang soto. Tulpesani, hamilaran ni Fantafan. Dapat melalui kupa lelafat buka ketewa ini saat sejarah natau. Financial fenomena buka datang dia santun nasib buka tentang sisa datang di datang di suatu batangan ini kita memar. Saya dalam bagangannya bulan manis di luar. Yang final sana sejarah Kristana Hawifan. Sudah nanti mana sejarah mana yang nampak satu nafas sejarah nau sampai. Hari sudah sejarah tempat Kristen dari tempat 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 lain tanah siapa tahu sampai. Ini sudah khusus sejarah. Kalau di tempat kegiatan ya ruanglah si sudah dikarikan kalau saya lakukan tadi kalau itu dengan kita tanah cara kita beristi ambil dari ada kuya tahu kebunan bisa dilakukan dengan demanda air kita tiga harga kita tiga untuk kita yang nafas untuk pakai dan hari itu pun isi tanah ni Ambil tiga lifi tangan di mana kami bisa berada kita, buana di mana tiga lifi. Kalau tanah baik sana isi ke Kristiana pakai. Setelah jemaat jadi bensin dari apa nak? Pernah ketemu sani pasirano. Yang jemaat mana kali pasuan nak? Kamu pasti jemaat kali waktu teransinya yang cara lagi itu masuk siya ang sawali musaw. Kena jemaat si ufang payere sana siya. Ate chiyo kuritian na fasif andin fa sa impact manukuisaw niya naranto. Ate manja may makutubo faswa na yecham na rin. Bahala na yun yung yecham kali ang sabat sa yecham. Kaitu ang yasan sa yecham. Diba na jemaat sa yecham funata makasita kan jihad. Di fula sa iwan siya. Ya fitunzar temarib suruana sienetse aliad socha tu
Angatana isika rehetra ao amin'ny kristiana ao fahatany fahadimy mba hitsangana. Mitondran'Andriamanitra tantsika ny havana, afaka niatsika sy nanatanteraka izao voka-dehibe izao. Ankehitriny dia mampahely antsika hatrany. Ny vokatra azo tsika dia 400,000 ariary na 1,400 ariary. Ny ten'Andriamanitra izay entintsika hifampahelezana dia izao hoe ao amin'ny Hebreo 4:9-10, vaky toy izao ny anaran'i Jesosy, fa Andriamanitra tsy mba tsy maro hanadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay nataonareo ho voninahitry ny anarany. Ankehitriny dia manolotra izany vokatra izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy atolotrainareo problème. Zao dia mangataka indray ny kristianina ao amin'ny fahatany fahaenina mba hitsangana. Ny teny izay ampiarezana antsika rehetra ny havana dia izay voalaza ao amin'ny Korinthianina 2:2, ny 5:7, ny 5:9 sy ny 7 sy vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo manome izay mamafy kely dia kely no jinjaina, fa izay mamafy be dia be kosa no jinjaina. Oka ny olona rehetra samy anao arak'izay iriany fony avy, fa ny mpanome am-pifaliana no tian'Andriamanitra. Ny vola izay voampitsika dia mitotaly 506,700 ariary na 709,000. Dia raha misy moa mbola tsy natanteraka ny azy dia mavolona andray ny ao amin'ny fitandremana satria miparitaka be isika amin'ny fahatany fahaenina. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Zay zany ny voantsika isam-paritra ifandraisana amin'ny fiatrehana didiny fiangonana amin'izao voka-dehibe izao. Dia manarak'izay dia irosondray ny sampana sy ny fikambanana tsirairay avy misy eto amin'ny fiangonana. Ngamba tsy lazaina hoe ohatrinona ny mety izy ireo satria efa voafaritry ny teti-bola ny sampana tsirairay avy zany sarakarak'izay fomba fiasan'ny sampana. Dia tonga dia atolotra fotsiny anareo birao amin'ny fiangonana. Ary ny faran'izany dia misy ihany koa ny fiaraha-miasan'ny sampana avy amin'ny firaisan'ny sampana sy ny fikambanana velona eto amin'ny fiangonana izany. Manome izany Jehovah zanak'Andriamanitra, Salamo 8:2, tapany voalohany. Ny vola voavoron'ny firaisan'ny sampana valo sy ny fikambanan'ny diakona sy ny olona dia mahatratra 1,900 sy 700 ariary, 861,000 ariary. An'Andriamanitra irery ny voninahitra. Izay zany ny azontsika natolotra androany. Zanak'Apire misy birao zanak'Apire aloha afaka Mariana moa filazana eo anatriny rehetra fa ny président zanak'Apire dia manam-paolio namono ny rainy izay ny rainy izay lolo eto amin'ny fiangonana ihany koa tompo Lara-Jesoa izay nodimary Malerivo. Dia izay ny antotsina fitavany président zanak'Apire nefa fa nandefa ihany izany ny vitany zanak'Apire zany tamin'ny vokatra tamin'ny fotoana 2017 dia mahatratra 707,707 ariary na 3,700,000
misy ankaparabaina familina 500 francs malagasy. Zay zany no vitatsika rehetra tamin'ity andro ity. Zay mbola tsy natanteraka moa ary zay mbola tia hanampy dia mbola raisina foana fa tsy maro. Dia mamirapiratra amin'ny zasa rehetra ataontsika ny voninahitra Andriamanitra amin'izay rehetra nataontsika. Isaorantsika rehetra tsika Andriamanitra dia miraso antsika rehetra. Norena tsara zariva ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Saotra tompo. Misaotra ny Jehovah-Lalandava ireo ambavako mandrakariva ny fidirana azy. Miarana ka lasany Jehovah ary eo ka hiara-mananatra ny anarany isika izany no salamy fidirana isaorantsika sy embonantsika amin'ity androny ity manoloana izao famarana ny vokatry ny fiangonana izao. Ary dia zava-dehibe satria tsarotsika ny tanam-pitiavan'Andriamanitra izay mitantanantsika rehetra izay volana maro izay ka nahazahoantsika indray manatanteraka ny vokatra amin'ity androny ity. Anao zany dia miarahavantsika rehetra araka izany miarahavan'ny kristianina rehetra na mientina ny toerana na mipelezana na ireo avantsika avy amin'ny farabay na ireo avy eo amin'ny miarivon'ny voya na ireo vahiny izay tonga manatrika mivavaka miaraka amintsika amin'ity andro ity. Miarahavantsika rehetra ny amin'izao fotoam-bokatry ny fiangonana izao ary dia mitokany ombantsika mandrakariva amin'izany rehetra izany. Raha manaraka tsara isika miezaka izay nataony ny samparitra, miezaka izay nataony ny sampana tsirairay avy teo dia satsika ny teny fa mihoatra lavitra noho ny miezaka vitatsika tamin'ny herintaona ny vitatsika tamin'ity. Ary izany dia noho ny fitiavan'Andriamanitra, noho ny fahasaorana izay miasa ao anatintsika rehetra araky ny haben'ny fitiavana. Ko andeha hiara-hiperaka alohatsika hitsangatsika rehetra. Eto dia misaorana vedabe ianareo ato amin'ny fahaisan'ny sampana, fikambanana, sampanasa, olona sy diakonina tamin'izay nanetsera ny tarehana ny kristianina ka nahazahoana natanteraka ny vokatra azo teo. Tsy hanao any ihany fa ho antsika rehetra izay io maty antoka ihany izay tsy tonga tety tamin'ny heriny nisy ny fidirana manaka-danitra izay nanehoany ny sampana rehetra ny talentany sy ny fifaliana tao anatin'izao vokatra izao. Nandritra ny herinandro dia nisy ny famelabelaran-kevitra izay nitanterahana eto amin'ny fiangonana izay nampiorona hatrany ny fonontsika ary ahazahoantsika miatrika hatrany ny asa rehetra izay nitanterahana. Ary arak'izay nambarana ny ray aman-dreny mpitandrakosy nampahafantarana antsika dia izao hoe omaly dia nisy mihetsika lehibe izay nitanterantsika fiangonana ho fanehoana ny tantaran'ny Anosy Zapevron. Dia eto izay ao amin'ny groupe-fiangonana zany dia manentana antsika rehetra. Olona natao ireo trano eva misy ny tantaran'ny fiangonana. Ny sampana tsirairay avy dia manandry antsika rehetra. Ny olona tsy mahafantatra ny tantara dia olona tsy mandroso fa mihemitra. Dia manandry antsika zany mba hafantatra hoe iza marina moa zany Anosy Zapevron izany. Raha izao zao manontany hoe mpitandrina firy no ny fandimby teto tao anatin'izay telo amin'ny 500 taona izay. Tena matahotra hoe misy velabe tsy hafantatra hoe mety misy teny hoe mpitandrina arafatana raha mady manana fahasoa ihany ny mpitandrina teto. Dia izao mba manentana antsika zany tsy natao tao foana koa raha tsy natao fandeminy ihany ilay nanaovana ny fampirantiana ivelany eo tena nanao vera ireto sampana sy fitiavana sy diakonina tamin'ny nanao an'izany zavatra izany ka dia antenaintsika fa mba hanao zava-dehibe izany rehefa mirava sady izay ihany koa hoe alokony teny fa efa misy sakafo ihany eo
na dia maivana sy kely dia kely aza fa dia mahatsika tonga dia mbava foa dia aza maika anoty fa jereo ny tranohevitra. Dia ny zavatra petraka moa izany dia izao hoe ireny tranohevy ireny ireo fampirantian'ireo dia natao indrindra hampahafantarana antsika ary dia sady fisaorana nefa koa fanoana antsika azy dia endrika anankiray ihany koa ahafahan'ny kristianina izay mbola tsy ao anatin'ireny sampana ireny mba hiditra ao anatin'ny sampana anatevin-dalana ho fampiroboroboana ny filazantsaran'ny Kristy eto amin'ity vohitra misy antsika ity ary tsy eto ihany fa hatrany amin'ny farany tany. Dia manantena antsika rehetra ho amin'izany fiarahamientana ary azahoantsika mahafantatra ny tantarana misy zato Hebrona izany. Anisan'ny ezaka lehibe arak'izay nataontsika teo nambaran'ny Ray aman-dreny mpitandrina nanao lavantom-bokarintsika. Tsy dia fanaontsika eto amin'ny zato izany. Tany amin'ny taona elaela tany dia rehefa fotoam-bokatra ery nasiantsika latabatra mivelatra dia anakalozantsika vokatra. Fa tamin'ity indray nitoraka ity sady fanehoana ny fifankatiavana, fanehoana ny firaisana, kanefa koa fanohanana ny fiangonana dia nataontsika naka-endrika kely nanana endrika lavanty ilay izy ary dia isaorana atsika rehetra izay nifarimbony taony nanolotra, taony nividy, taony nikarakara, taony nanao izay ahatontosana izany rehetra izany dia hientsika teo ny vokatra fa ampahatsorana iterena tsy tena toizina loatra ilay izy kanefa isaorana ny tompo fa dia izay ny fitahiana ary dia isaorantsika rehetra nanaiky ny fiasana teo am-pelatanan'Andriamanitra zany ahazahoana anateraka izany. Eto avana dia farany anao fametanana antsika ny hoe hitatsika zany amin'ny alalan'izao ezaka izay natao teto amin'ny alalan'ireto sampany reto fa velona ny fiangonana ary miasa ny fiangonana. Hitatsika teo maro ny asa sahan'ny fiangonana, ao ny amin'ny Varavay, efa naseho amin'ny mpitandrina teo ireo tompona andraikitra avy amin'ny Varavay, ao ny akany iarivon'ny voy efa naseho antsika teo ihany koa ireo ny vatana akaiky antsika. Fa ankoatran'ireo dia mbola maro asa sahan'ny fiangonana, sahan'ny sampana, sahan'ny fikambanana eto. Izao ao anatin'izany rehetra dia anentanana antsika kristianina rehetra dia ny hoe mivoatra izao tontolo izao. Izao isika fiangonana koa zany dia mila mivoatra. Fa rehefa tsy mivoatra isika dia lasa izao tontolo izao no mivaika antsika dia tsy vita intsony dia lasa manara-kehidrano ny fiangonana. Kanefa isika fiangonana ny tokony hitondra fiovana ho an'izao tontolo izao fa tsy ny tontolo izao no hanova ny fiangonana. Dia manentana antsika kristianina rehetra zany tsy izao moa fotoana inona daholo ny asa ao ataontsika fa dia izao ny anentananay avy ao amin'ny groupe-fiangonana zany dia izao hoe ny anatevenantsika amin'ireo sampana sy fikambanana ahazahoantsika miara-mientana amin'ny asa tsara rehetra izay iantsoan'Andriamanitra sy apetrany amintsika. Arak'izany dia manentana antsika rehetra manatitra ny fanentanana amintsika ny amin'ny idirana ao anatin'ny fikambanana sy ny sampanasa misy eto amin'ny fiangonana. Fa avy amin'ireny no ahatakarantsika ny hevitra mahasoa ahazahoana mampandroso ny fiangonana. Amin'ity androny ity mampiavaka azy arak'izay fanazana teo dia izao hoe misy ny sakafo izay iarahantsika mihinana. Raha sikapontsika dia hoe tena miara-mipetraka amintsika dia miara-mihinana tsy mipetaka izany fa dia misy zany io dia mbavafoa izay mahazo filazana satria fifaliana tsy ambiazana ny antsika fiangonana ka na dia faly azysika dia tsy arak'izany akory ny zavatra azontsika atolotra fa dia tena sakafo kely dia raha iso ampitiavana reto fa atolotry ny fiangonana ampitiavana ihany koa ka dia mahazo tonana rehefa tonga ny amin'izay fotoana isakafoanantsika ny isika mianakavy. Farany teny fampahirizana antsika fiangonana rehetra ho an'ny sampana sy fikambanana ho antsika kristianina tsy vakivolo dia izao ny ao amin'ny Salamy 1:20. Ny 9:10 eo anatrehan'izany rehetra eo anatrehan'ny asa dia izao no teny eo amin'ny teny ny olony Jehova mitady ny olony
Manandriamanitra velany ny voninahitra. Amen. Efa manalibe zaza bibia dia misy vavaka izay mividiana. Ivavakisika Tompo. Ry Kristy lohan'ny fiangonana ampanetrehitena feno sy tanteraka no isaorana ianao hanomezanay voninahitra anao amin'ny fonay rehetra sy ny fananay rehetra sy ny herinay rehetra. No ity fahatraranay ny voka-dehibe ny fiangonana efintsika ero ano sady-borona ity. Zavatra olo ihany no teneninay eto anatrihanao Jesoa, dia izao hoe misaotra, misaotra. Faharoa, dia jereo reto vahoakanao izay tena miandrandra anao, izay tena misy ezaka tao anatiny tsirairay tamin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra Jesoa. Mahatoky sy mino zahay fa tsy mba ataonao tsinotsinona izany, ary dia tsy ho verimainy ny ezaka rehetra izay nataon'ny vahoakanao, fa ny fitahinao, ny fahasoavanao, ny fiadananao no mandrafitra ny kristianina tsirairay avy. Voninahitra dia ho anao reriany izay hatramin'ny taloha ka ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Zava-maneno no iverenan'izy ireo dia mijery fandaharantsika dia misy zavatra tahaka izao. Marina fa misy zanaka ny fiangonana mikenaina no mifankalazana amin'Andriamanitra fofotana ny varavay dia misy etsika kontra mijery vetivety vitsy zay dia loso amin'ny raran'Andriamanitra nefa milohan'izay misy zanaka ny fiangonana poeta dia tsy izy ny nanao le poezia fa nao amin'izay izy sotenan'ilay nanao azy. Vitsy zay dia misy amin'ny raran'Andriamanitra mandana misifaliantsika fizava-maneno ny firenena inatirana. Vita soamantsara ny fankalazana n'Andriamanitra ny fampitoanany SGM Barabay Fahazavana. Vita soamantsara koa ny fametrahana ny vato fihezomo ny rahana tamin'ny président sy ny tany. Ny zavatra ho tantaraina tsy ho tantaraina androany fa nisy fitezarana mampakasitrahana. Anisan'ny olona nikeleny natonga ny fiangonana nisy tany dia ramatoa Rantavelona Tenaina Monika Odilina Lalao Menakavy. Zay tena sahirana mihitsy tsara ny ny fiangonana any, raha misy fiangonana tsara dia anisan'ny faharoa fahatelo ny video. Dia raha misy eto ny fianakaviana Tavelona Tenaina Monika Odilina Lalao dia mandroso ety izy mandray izao setrika izao. Izy moa dia lasa sotenantsika any Manakara amin'ny fiaonam-beny sampanasa asa fitoriana filazantsara any Manakara. Manaraka ny fianakaviana Razana Jobenary le lakoany misy mijery rehetra ao Mbaky ototra sapao ivemonjy mandroso dia monjy ny any Badasiny amin'ny tsara ty setrika aty fianakaviana Razana Jobenary izy moa ty mikarakara reny dia misy jiro rehetra ao ambadik'ilay
azo fijaliana. Manaraka ny ingénieur Zaka Ndraina mamy Andrianjaka Philippe dadatoa ny Demonga tonga dia malaiky koa ty Demonga amin'ny dadatoa ny Zaka. Tsy Demonga teo malaiky ty ingénieur nanaramaso ny fanaovana ny trano fiangonana tany Varabay. Io ny dadatoa ny Zaka ty a. Manaraka ny fianakaviana mandeha manana hery Menakavy. Tena sahirana mihitsy izy Menakavy ireo nandafitra sy nanolotana izany trano fiangonana Varabay fahazavana izany. Présidenty fananganana amin'ilay trano fiangonana izy. Makasitaka nena président ny amanentsika filoham-pirenena teo aloha era Jonampiana mivaky sy mizara tena nikianena mihitsy be dia be mihitsy nataony zany n'Andriamanitra zany a dia matolona zany ty président ampitainany filoham-pirenena dia zay no azo natao atsika rehetra zao any dia isy poezie nataony zanaky ny fiangonana tsy izy nanao azy fa ny zanaky ny fiangonana dia vitsy zay dia ambara vetivety ngaran'Andriamanitra dia vitsy zay dia manao fanavaozana amin'ny fanoloatentsika dia mamarana ny fanovavahana. Fahatelo amby 50 taona ny FJKM Anosary Febroa. Fahatelo amby 50 taona ny FJKM Anosary Febroa. Misaomana ny tompo fa feno telo amby 50 taona ny fitandremana eto Anosary Febroa. Ravoravo ny fomofany saina arabaina manokana isika kristiana zay. Efa izany rano taona mijerena ny kristiana ihany koa dia efa maro sesehena. Azo lazaina fantompompompo tokoa ny fiara-bavaka tao an-tranon'i Jesosy. Tao anatin'izany fotoana izany no nanorenana ny akany. Nisy koa ny asany fanombonana dia ny fanotarana ny trano fiangonana. Ekena fa nisy ny fanosorana ny fiangonana zoto tamin'ny asa fanompoana. Porofon'izany dia tetikasa amindray no natsangana tany Varabay. Efa maromaro ny zava-bita izay tsy azo hitsika. Tokony tohizana tsy misy fepetra ny fitoriana filazantsara amin'ny olona rehetra. Kristy no toriana ary mifaly amin'izany sika. Afahana foa miasa fa tsy andatsika koa mbola hifaly ihany. Ny mpanoratra ny Rina Andriandrafitra. Ho amin'ny fanina loatra fa ny fiadanany tompo tonga eo amin'ny filazanany maran'Andriamanitra isika amin'ity alahady fafitolifolo manaraka ny fomity alahady 9 septambra 2024 alahady fitokana ny zoka-lehibe ny fiangonana sady tsy ngefotoana fa tena midimontono taona ny fiangonana Anosary Febroa. Takan'izay efa natao tamin'ny fidirana voalohany dia ilaina ny mampatsiahy foy hitantarana izany fiangonana Anosary Febroa izany. Raha mitantara foy dia mizara aloha mitarana Anosary dia Anosary andrefana dia isika eto no asonanana. Nosarany ireny rano ambomafomba isika izany hoe itsopa zany izay anarany ankehitriny. Vokatry ny famandiana kristianina avy eo amin'ny fiangonana Belately tamin'ny taona 1970
dia dijuluk orang bapak kita nusat runtut sana dan refana sisia tetu asinana teoruni hangu makoba nuni fampanan Kristen narek na vani refana sina vedo sinana dia nisni tatan fotogra sintutene ari mitandinakana tofulni rendrani hangu makoba nani rendrani kipazan Tiap bulan tahu nur tata papua sini dengan dimai. Kami serutut terlepas ke nalaza leira senakama min rutut ke leira satu nawe nai saya anitan kami semua dari sangi sana ya kuno kata cik. Senang saya lepas itu ke bulan amur dan kemiti para bicara teori na bicara bicara anak-anak benar selalu tanya dia. Satu tahun baru pikir kami, setiap semua rasanya, nanti uangnya dia mana, nuni tanagram. Kalian teman-teman saya Oktober, pada minggu satu seribu, dan setiap semua bisa guna anus satu aksana. Can susu, can guna bodohnya, nuna kek. Akhirnya bisa tahun saya dia dicuri dia, dicaro, turakek. Hari siapa? Jadi juru can fatelu dilecam efsikelma anus kadosinana saya mengarahkan daftar anak saya natakanku ada unit yang kadosinana saya sampai dengan figuran kadosinana tampil pada berpuluh si bodam sini sampai dengan figuran kadosinana dia menangkan kisah membaca sendiri bagaimana itu sangat membaca ini satu dan singgunana anus satu asnanan reparanut karena misenggunana katedral ilmera yang ada di Istanbul lagi si nomor September para mempersi wajah seri gue cuma anus satu bulan sana anus satu asnanan lasan juga anus satu bulan Akhirnya dia saltanan kewalu itu yang guna nak katedral di sana terang cuma kulturna acanti aniu itu ada usaha tu sih kan kita nanti lah sancara kawan saya terang cuma pulang saltana saya dia andesi Amerika itu lumayan Prancis sih dari ini usaha banderan lah itu ada ini sekarang yang guna nak fakati fanuan famelo faktor Sirena baik jika ya sama mati baik papera panas saja, berat mantap jika isani. Kini kita tu semua ni andi paparan yang pulau, yang dan sekitar kita lumayan tu, sekolah panuan lagi jadi masa saja kecilan bagi panuan saja bisa lihat ni mata saya dan sama tu saya. Kita tu semua ni andi paparan yang pulau. Andera yang kita memakai saat manusianya Kristen Turin. Yang dia orang macam siapa nak barang tahu nak dia pun juga. Arah polisan supaya kita nak tahu arah apa kena sokna itu mana. Saya sekarang Maria sih yang sok itu na manusia Kristen Turin. Dia orang kita berapa Kristen Turina harus ada saksi yang melifaliani isi. Harapan yang kita tahu, tapi apa nama dia? Harapan yang sokna itu barang. Saya sisihkan masalah mungkin itu sekarang. Yang sebenarnya yang guna narik sana, nakata Yusuf dalam bulan satu lagi, pas kami nakata, ibu bapak itu membawa amal ini saja, kami dalam sakapu bulan. Jadi kita baru niran macam abetanya. Kalau di bawah yang semua tempatnya, nunggu anda barang kita, awak insau. Bismillah yang pada tempat penyakit utara anda saat ini para rokutan cara biasa, utara sabda macam besok yang nakal. Sekarang sana, omni sistema maafu para tenala, ada masalah sistem yang kami setiap serta berbisau, hasil proses mana, ifan bulan ifan kumpalan. Apa saja di kita banyak orang memakai juga di mana setiap pengguna menikah Mariana pada bulan ini turun
Noho izany dia misy rehetra anasanantsika ihany koa. Sy fanao amin'ny mpirehetra dia mitondra ilay hevitra hoe fanalahidiny tarika izy ity zany. Fandraisana tsara enina arivo sy iray alina ariary manomboka 180 ka hatramin'ny 20 oktobra izy io isa maraina varotra hatramin'ny 20 ora ary ny atoandro amboka hatramin'ny 4 ora. Mbola toy zany ny konferansa ho an'ny mpianatra hafa. Ny farana dia misy ny lasosindana isika mbola hatramin'ny 13 oktobra izay atao eny Mangasoa fandraisana anjara somary sifatsala ariary ary dia izay mihinana izany isika dia nosoetanarana any amin'ny fitambaram-piarahamaty. Akoatran'izay dia raha ny misy hetsika izay anasana ny sambana afaka mandray anjara izany. Ny fotona fahatany hita sonda fahatany dia mikarakara hetsika karana ny fitondrana hoe tafo sambatra raika amby roapolo sy roa arivo. Zareo ny fanao isan-karazany izy ity ahitana fotasety, vasety, volet, petanky, kavary, falorona, tatso, soavato,